aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miarabantsika ampianakavy ny finoana rehetra indray mahatratra ity anio alahady 4 ny volana May 2024 ity. Alahady fa 4 manaraka amin'ny Pasika, mbola iainantsika hatrany loha hevitra manao hoe ankatoavy ny fitarihy ny fanahy masina. Alahady akatoko ny omanantsika rahateo ho amin'ny Pentekoste amin'ny heriny anio. Manasantsika rehetra ary avako malala hanaraka izao fanompompivavahana izao. Ny salamo fahavalo amby 70 andininy voalohany hatramin'ny fahatelo, iarahantsika midera sy misaotra an'Andriamanitra. Aorian'izay ny hira faha 100 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Aoka ary ara-mitsangana isika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Salamo fahavalo amby 70 ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo, iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Mira firam-baovao an'i Jehovah, fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanany akavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjeny. Jehovah efa napahafantatra ny famonjeny, teo masiny jentilisa no nanehoan'ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famindrampony sy ny fahamarinany amin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamanitsika ny vazatany rehetra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra sy midera ary manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra Tompo rainay any an-danitro. Fa lehibe dia lehibe tokoa ny famindrampo sy ny fitantananao ny fiainanay. Misaotra anao izahay fa narovanao toy ny olo tsy manan-tsiny, notarianao ka tonga eto an-tranonao amin'ity maraim-baovao ny alahady ity indray. Idera sy anome voninahitra ny anaranao eto zay Andriamanitra. Iay no ny sitrapo sy ny teninao, ametraka eo ambany fahasoavanao ny fiainanay manontolo. Koa mangataka aminao zahay, da io sy amasino ny hira fiderana zay asandratray, ny vavaka zay tononinay, ny teninao zay vakina sy toriana, hitondra hery sy aina vaovao ho an'ny vahoakanao manontolo. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, izay misandratra ho tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, no anaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo.
aorian'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra izay arahany vavaka fifonana ny era fanampy ny fahaefatra ka ny andininy faharoa. Toy izao indray ary avako malala ny sitrapon'Andriamanitra izay orenesitsika ho akato avintsika fatratra, fa voasoratra hoe izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny rehetra. Amen. Tsy mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika ry havako malala, mibahan-toerana loatra amin'ny fiainantsika ny ara-nofo, tsy mandeha araka ny fanahy isika. Tonga re ny fotoana ankehitriny hifona antsika, hibebahantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro, Andriamanitra masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Raha vao nandre ny sitraponao izahay, matahotra sy malahelo mafy indrindra. Satria Tompo, tsy nahatanteraka ny sitraponao izahay, tsy mandeha araka ny fanahy izahay, tsy mihevitra ny zava-panahy izahay, fa ny zavatry ny tany, ny fiainana ara-nofo, izay no mibahan-toerana eo amin'ny fiainanay. Indrisy Tompo, olo mahantra izahay, ka indro izay miankohaka eto anatrehanao, mifona sy mibebaka no ny heloka sy ny fahotanay, noho izahay tsy mihevitra izay mba ahasosy hampandroso ny fiainam-panahinay. Tompo mamela elo, Tompo mamondrafo, Tompo avaozy ny fanahy ao anatinay, andehananay araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Tompo sy mpanavotra anay, no anaovana izany vavaka izany. Amen. Aorian'ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho antsika ny era 5,700 andininy fahatelo. Ho antsika izay nifona sy nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra, raiso ny teny soa mahafaly omen'Andriamanitra ho famelana ny elontsika. Aoka iara-mitsangana isika. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo, ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anambarana aminao hoe: voavela ny elokao,
noho ny fitiavan'Andriamanitra anao ao amin'ny Kristy. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Fanekempinoana laharana fahaefatra no hijorontsika vavolombelona fa voavelan'Andriamanitra ny elontsika azontsika ny famonjeny. Fanekempinoana laharana fahaefatra dia ny fanekempinoan'ireo vavolombelona nahita maso an Jesosy. Ifandimiasantsika ny fanaovana izany. Manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy isika araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: sy araka ny teny nataony Andre hoe: sy araka ny teny nataony Samaritana hoe: sy araka ny teny nataony Petera hoe: ary araka ny teny nataony Tomasy hoe: Tombosy sy Andriamanitra. Amen. Eto amin'ny fotoana ny tanora sy ny ankesika riavana andeha hiarivavaksika alohan'izay. Saotranao izay Tompo Andriamanitra nomenao izao fotoana izao. Angatahanay ny fanahinao masina, hitaridalana anay amin'izay rehetra ampianarinao anay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Sokafy ny baibolinareo arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny filazantsara Matthieu toko 12, Matthieu toko 12, andiny 7-20, vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no amoahako ny dimonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Izao vanim-potoana misy antsika izao no atao hoe andro ny fanahy masina. Tamin'ny fotoana nanomboan'i Jesosy ny asany dia betsaka ny olona izay tsy tia azy, toy ireo mpampianatra ny tenin'Andriamanitra, izany hoe ny fariseo tamin'izany fotoana izany. Mandritra ny asa sy fampaherezana ataon'ny mpiandry aty am-piangonana, dia misy hatrany ny fandroana ny asan'ny ratsy sy ny asan'ny Satana. Loharanon'ny fanasitranana mantsy ny fandroana ny fanahy ratsy ao amin'ny olona iray. Eto ilay olona demoniaka sady jamba no mona, izay voalaza ao amin'ny Matthieu 12, dia tonga sitrana rehefa noraisin'i Jesosy Kristy ka norohany ny fanahy ratsy tao aminy. Zava-doza arak'izany ny miteniteny foana sy manameloka ny hafa rehefa tsy fantatra tsara izay zavatra ataony. Fankalana sy tsy fitiavana tsotra izao mantsy ny nataon'ny fariseo tamin'i Jesosy, ka nahatonga an'i Jesosy ny teny hoe: fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahako demonia,
dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Matthieu 20:7 teo. Izany hoe efa tsarain'Andriamanitra amin'ny teniteny foana ataony sahady ny olona tsirairay. Amin'izao andron'ny teknôlôjia izao, maro ny mampiasa ny serasera sy ny tambajotra maro samihafa. Anisan'izany ny Facebook izay malaza indrindra amin'izao fotoana izao. Betsaka ny zavatra mety ho hita ao, nefa tsarovy fa tsy dia mahasoa avokoa ny zavatra misy ao. Tantara iray izay nahazo an'i Benja. I Benja dia tovolahy iray manam-pahaizana amin'ny fikirakirana ny solosaina na ny ordinateur na ireny teknôlôjia maro samihafa ireny. Indray andro narary izy, tsy fantatra marina izay aretina nahazo azy. Natao daholo ny karazana fitiliana maro samihafa fa tsy nahitam-baliny izany. Niary ny herin'ny fianakaviana dia nentina teo amin'ny mpitsabo iray sady mpanompon'Andriamanitra izy io. Rehefa natao ny vavaka dia hita sy tsapa fa fiasan'ny fanahy ratsy no nahatonga izany aretina izany. Misotranina izy tamin'ny alalan'ny vavaka, tamin'ny alalan'ny asa izay nataon'ny mpiandry, ary dia sitrana soamantsara izy. Ny zavatra voamarika tamin'izay dia ny zavatra voarainy tao amin'ny alalan'ireny tambajotra maro samihafa ireny no nahatonga ny fanahy ratsy izay tao aminy. Ny dikany izany dia mila mifidy tsara ny zavatra jerentsika isika ao anatin'ireny tambajotra serasera ampiasaintsika ireny. Mila mitandrina tsara koa isika amin'izay gropy idirantsika satria maro dia maro tokoa izy ireny. Be dia be ny gropy maro isan-karazany izay mitory ny filazantsara azontsika hidirana. Rehefa eo ny fanahin'Andriamanitra dia tsy mahapetraka eo ny fanahy ratsy, koa dia ho haintsika tsara ny manavaka ny tsara sy ny ratsy ary ho haintsika ihany koa ny mankatoa ny tsara izay angatantsika ny fanahy masina hitaridalantsika amin'izany. Na dia eo aza ny mpanahy ratsy dia mandroso hatrany isika amin'ny fanarahana an'i Jesosy, ary izay nataon'i Jesosy ihany koa no ataontsika, ary amin'izay fotoana izay dia asa ihany koa isika hiteny toy ny nataon'i Jesosy hoe fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no hamoahako ny demonia dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Ndeo ataontsika ny hira 7:1 hamaranantsika izany. Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Manantitra hatrany ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana ary manonona ny fiadanan'i Kristy ho antsika tsirairay avy. Ireto misy raharaha vitsivitsy eto anivon'ny fitandrimana. Amin'ity alahady fa 4 ny volana May 2024 ity, misy ny akatoky ny fandraisana satria amin'ny herin'ny anio Pentecoste misy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo amin'ny tapa-bolana anio. Alahady voalohany amin'ny volana Jona misy ihany koa ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo, dia miomana ampoa mampanahy fatratra amin'izany
isika mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra. Amin'ny herin'ny anio araka izany ry havana dia fotoan-dehibe ho amin'ny fiangonantsika alahady ny Pentecoste. Misy ny fanasan'ny tompo araka ny efa voalaza, misy ihany koa ny sakramentan'ny batisa amin'ny fidirana faharoa. Araka ny efa fandaminana nampitaina tamintsika ry havana malala, dia indroa ny fidirantsika isaky ny alahady, fidirana amin'ny 7 ora sy ny amin'ny 9 ora. Eo anatrehan'izay ihany koa dia misy hafatra manokana ho an'ny mpianatra katekomenina rehetra. Ilazana isika mpianatra katekomenina rehetra fa manomboka amin'ny alahady voalohany amin'ny volana Jona dia miverina mitoy indray ny fianarana katekomenina isaky ny alahady ao amin'ny AKM manomboka amin'ny 10 ora sy sasany. Dia aoka ifampilaza isika katekomenina rehetra fa manomboka mitoy indray ny fianarana katekomenina amin'ny alahady fandraisana amin'ny volana Jona ho avy io. Dia araka izany fanompom-pavahana miditra amin'ny 7 sy miditra amin'ny 9, fianarana katekomenina kosa miditra amin'ny 10 ora sy sasany. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo. Fanatson'ny rainody any aminy rehefa nivahiny 27 taona teto an-tany, ny reninay, renibenay malalanay, Ralitera Razafindrazaka Cécile Loholony, tamin'ny asabotsy fa 19 ny volana May 2024. Ny zanany Rakotondrafara Ralitera Norolalao Mianadahavy sy ny zanany. Ny zafikeliny Rakotondrafahitra Andrianina sy Tantelin'ny Aina Mianadahavy sy ny zanany, ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia notanterahina tamin'ny alarobia 20 May 2024 rehefa avy nentana nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra teto amin'ny FJKM Matrano Vato Faravohitra, talohany nametrahana azy tao amin'ny fahasandrazany teny tsara asina Kadivory Ambohimanga kely. Voaraya ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana. Filazana manjo faharoa. Setrak'Andriamanitra no niantsony ny malalanay, Randria manana miangaly ny alarobia 20 May 2024. Hoy ny rain-janany Andrianalisoa Toviny Aina Mamy, ny zanany Andrianalisoa Natanael, ny rainy Randriamanana Davida Risara, ny reniny Ratsimbazafy Lydia, ny ray tapo aminy sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hoentina miala ao Malazan-doharano fotsy Villa Ioio l'OIB 261 ny asabotsy 17 May 2024 amin'ny 7 ora sasany maraina. Hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Matrano Vato Faravohitra amin'ny 10 ora mialohan'ny hametrahana azy amin'ny fahasandrazany eny Ambatobe. Farany fisaorany. Ny vadiny ireo zanany Mianada, ny ray tapo aminy ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana anareo rehetra mpianakavin'ny finoana, indrindra ny mpitandrina Andriamampiantso Gersom Daniel, ny mpitandrina Mpanampy Andriaparahasina Razafindramavy, ny fikambanana Zanadramanandalana, ny fikambanana Amboarapeo, izay tonga maro ny dodododona notrina nankahery ary ny trotro mambavaka azy ireo tamina alasana ny malalany Ramamonson ny Rina Bruno na Isef Nono. Lehibe ny fitiavanareo, tsara levenana maty, henikajy mamboninahitra ny velona, ka Andriamanitra be fitiavana sy manakarepahasoavana ary tompon'ny fiadanana ane hamaly fitianareo tsiraray avy noho ny firaisankina nasehonareo. Dia mialatsiny indrindra ho anareo izay tsy tratrantso noho ny hafenoan-drano be loatra. Voaray ihany koa ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Mitoy ary ny fanompom-pavahana ry havana
iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ny ra 700 andiny voalohany sy faharoa hitsangana ny tompony anjara hitaribavaka sy hamaky ny soratra masina. Mialohan'ny hamakitsika ny soratra masina sy andrenesantsika ny afatra izay ampitondrain'ny mpanompony dia mbola hiara hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo dia midera sy mankalaza ny aranao izay satria dia manandika teny amin'ny tenin-drazanay ny baiboly masina izay mirakitra ny soratra masinao zahay. Ary ankehitriny tonga ny fotoana makina izany sy andrenesana ny afatrao izay ampitondrainao ny mpanomponao dia magataka aminao izay Tompo, ianao anendry ny molotry ny mpanompo izay hamaky ny teny soratra masina ka mba tsisy latsaka na litera iray ary ianao koa no manokatra ny masom-panahinay ahaizanay mieno ny afatra izay ampitondrainao ny mpanomponao ka ho tena mpiaino mpakatoa fa tsy ho mpiaino mpanadino izay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ny angatana izany. Amen. Iaraka hamaky ny teny soratra masina isika ao amin'ny Samoela faharoa toko 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary izao no farateny nataon'i Davida. Hoy Davida zanak'i Jese dia ny lehilahy izay voasandratra ho ambony, ilay voahosotry ny Andriamanitra Jakoba sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehova no mampiteny ahy ary ny teny no eo amin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely manao hoe, iny ny vatolampin'i Israely miteny amiko hoe, indro ny mpanapaka ny olona, marina izy sady manapaka amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro. Dia ilay maraina tsy misy rahoniny ary ny ahitra manorobona amin'ny tany noho ny ainandro manarakaraka ny ranon'orana. Ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra va ny taranako, fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko. Voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina, fa ny famonjena rehetra sy ny riko rehetra motsy ambitsimoany va, fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana, fa tsy azo raisin'ny tanana izy. Ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra vy sy zarandefina ary hodorana amin'ny afo avokoa amin'izay hitoerana ireny. Matio toko 12 andiny 2:20 ka hatramin'ny 7:30.
Matio toko faharoa amby folo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny telopolo amin'ny anaran'ny tompo. Nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba no mona dia nosotraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe moa ity va ilay zanaky Davida? Fa noho nireny fariseo izany dia hoy izy tsy misy hamoahany iny demonia afa-tsy Beelzeboba lohan'ny demonia. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana dia miady an-trano izy, ka ahoana no aharetan'ny fanjakany? Ary raha i Beelzeboba no hamoaka ny demonia, no hamoahako demonia, iza kosa no mba hamoahany zanaka roa azy? Ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no hamoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataon'ny olona ahoana ny nofiditra ao an-trano mahery androbany entany raha tsy hahafato aloha ny mahery? Dia vao androbany ao an-tranony izy. Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Epistily nosoratany ho an'ny Galatiana. Galatiana toko 5 ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 1:20. Galatiana toko 5 ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'ny tompo. Fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filàny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna, fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalitoana, fijejojejoana, fanompotosampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamoana, filalaovan-dratsy. Ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voninkazo, fa iny koa fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiandaniana, fiadanana, faharim-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany, fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny lafiny tamin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka dia araka ny fanahy. Aoka isika tsy hanandran-tena foana ka hifampiaiky sy hifampialina. Ray Masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, hiteninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangana isika hanao ny raha manaraka dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra.
Mbola hiara hivavaka isika. Mangataka aminao zay fanahy masino raha tonga ny fotoana ankehitriny hitoriana sy hinoina indray ny teninao mba hiasa ty anatinay ianao fanahy masina hanokatra ny fonay hitoerany teninao andehananay araka ny fanahy. Fanahy masino tsy lovy ny teninao anambara marina tokoa fa eto anivonay Jesosy Kristy hamelombelona ny fanahy hanitsy ny dianay hampaherana indrindra koa dia mitenena Tompo fa miaino zay mpanomponao. Amen. Mbola ampitomboina ho amintsika hatrany ry havako malala ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Zava-dehibe anankiroa ry havako malala no manamarika ity anio alahady ity. Ny voalohany dia efa nambarako teo am-piandohana fa miomana isika ny ho amin'ny Pentekosta, fahatserovana ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina, ny orena ny fiangonana kristianina voalohany. Anio ihany koa araka ny fandaharana iombonana dia alahady ny FFPM na ny fiombonana ny fiangonana protestanta eto Madagasikara. Ao anatin'izany fahatserovana ny fiombonana ny fiangonana izany, ny fiandrasantsika ny Pentekosta, dia miaina mandrakariva isika ny loha-hevitra manao hoe ankato avy ny fitarihy ny fanahy masina. Ndia ry havako malala ho raisintsika ny Samoela faharoa, toko 7:20, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Samoela faharoa, toko 7:20, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Ity Samoela faharoa, toko 7:20, ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito ity ry havako dia hira nataon'i Davida. Fantatsika tsara Davida fa sady mpanjaka izy no mpamorokira ihany koa, ka dia hira ity Samoela eo ambany masontsika ity. Ary raha mamaky isika ny votoatin'ilay hira dia maneho ny hatsara-panahy sy ny hatsara-toetra n'ilay mpamorokira. Izany hoe ny tenan'i Davida ihany, ny toetrany sy ny hatsara-panahiny no voiziny ao anatin'ilay hira. Misy lesona roa vaovao anankiroa azontsika sotonina amin'ity perikopa androany ity. Ny voalohany dia ny olona tarihiny fanahin'Andriamanitra, ny olona tarihiny fanahin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy no mamahavaha izany. Ary ny faharoa dia ny olona ratsy fanahy, tsy mba manana ny fanahin'Andriamanitra. Ny olona ratsy fanahy tsy mba manana ny fanahin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahaenina sy fahafito no ahitantsika izany. Andeha ary hoentina amintsika izany loha-hevitra anankiroa izany ry havana mba hampipetraka tsara ny fiainantsika kristianina amin'ny fankatoavana ny fitarihin'ny fanahy masina. Voalohany, ny olona tarihiny fanahin'Andriamanitra. Manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia mitanisa fotsiny aloha isika mandray izany hoe toetoetra olona manana ny fanahin'Andriamanitra izany
dia andraisantsika fanazavana sy lesony zany. Manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia mahita isika fa ny olona tarihiny fanahy Andriamanitra dia olom-boa sandratra sady olom-boa-ositra, olona nasandratra sady olom-boa-ositra. Mahita ihany koa isika eo amin'ny andininy voalohany, tapany voalohany zay, mahita ihany koa isika fa ny olona tarihiny fanahy Andriamanitra dia mpanao hira fiderana kanto sy mahafinaritra. Mbola ao amin'ny andininy voalohany ihany zany. Ny olona tarihiny fanahin'Andriamanitra dia hitoeran'ny tenin'Andriamanitra sady ampiteneny ny fanahiny Jehovah. Hitoeran'ny tenin'Andriamanitra sady ampiteneny ny fanahiny Jehovah. Andininy fahatelo tapany voalohany. Ny olona tarihiny fanahin'Andriamanitra dia olo-marina sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Olo-marina sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Andininy fahatelo tapany faharoa. Ny olona tarihiny fanahin'Andriamanitra dia olona mitondra fahazavana ho an'ny manodidina azy. Olona mitondra fahazavana ho an'ny manodidina azy. Andininy fahaefatra. Dia eo isika no mahita riavana ary manefy ny fiainantsika, manefy ny toetrantsika ho tahaka an'izany io olona manana ny fanahin'Andriamanitra izany tokoa. Anankiray voalohany tarihiny fanahin'Andriamanitra olom-boa sandratra sady olom-boa-ositra tahaka ny Davida. Aoka zany ho tsarovantsika riavana fa rehefa nomenantsika ny fanahin'Andriamanitra, mitoetra ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra ka makatoa ny fitarihin'ny fanahy masina isika, dia toeram-boninahitra no ametrahan'Andriamanitra antsika. Tsy mitoetra intsony ao amin'ny toetra feno fahambaniny nofo, sy mitoetra intsony ao anatin'ny heloka sy ny fahotana, fa efa natsangan'Andriamanitra, nasandratr'Andriamanitra ho amin'izany toerana olony fanahy, toeram-boninahitra, toera-tsarobidy. Ary zany fametrahana ny fanahin'Andriamanitra ao anatintsika zany nahatonga antsika ho olom-boa-ositra. Mazava tsara ry havana ny dikany hoe voa-ositra fa voatokana. Ny olona mankatoa ny fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra, nandray ny fanahin'Andriamanitra, dia voatokana ho an'Andriamanitra. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, efa nomenantsika tamin'ny batisan'ny fanahy masina, noraisina sy avaozina ao amintsika mandrakariva amin'ny alalan'ny fanasan'ny Tompo. Tsarovy fa toeram-boninahitra sy saripaty no nametrahan'Andriamanitra antsika, natokana ho an'Andriamanitra isika. Ary raha mipita any amin'ny filazantsara sy ny testamenta vaovao sy ny epistily isika, dia izay no ambaran'ny epistily hoe olonafaka. Olonafaka isika ka nasandratr'Andriamanitra amin'ny toeram-boninahitra voatokana ho an'Andriamanitra. Ny olona tarihiny fanahin'Andriamanitra, ho ihany isika izay efa notany saintsika teo, dia mpanao hira fiderana kanto sady mahafinaritra. Ary izay no mahazava-dehibe an'i Davida ry havana, fa rehefa nitoetra tao aminy fanahin'Andriamanitra dia mihira fiderana an'Andriamanitra amin'ny fomba kanto sy mahafinaritra izy. Ary ny akamaroany ao amin'ny salamo dia saika Davida avokoa no nanoratra sy nanao izany tononkira izany. Miatefa amintsika ankehitriny izany afatr'Andriamanitra izany ry havako malala, fa amin'izao fotoana izao dia tena miroborobo fatratra ny hira fiderana an'Andriamanitra, ny hira ara-pilazany tsara samihafa. Izao no afatra ho antsika raha mandinika tsara izao tenin'Andriamanitra izao isika. Tsy ny hira fiderany Davida raha tsy tena mahatsapa aloha, ary miteny hoe nasandratr'Andriamanitra aho, voaositr'Andriamanitra aho, voatokana ho an'Andriamanitra ny fiainako, dia mihira fiderana kanto sy mahafinaritra aho. Mianga aloha izany amin'ny toetra, mianga amin'ny faharesen-dahatra, fa tena voatokana ho an'Andriamanitra
zay vao mideran'Andriamanitra amin'ny rakanto sady mahafinaritra. Mampianatra antsika izany ho amin'izay hira fiderana ataontsika ao anatin'ny fiangonana. Mampianatra antsika izany amin'izay mety ho fitoriana ny filazantsara amin'ny talenta amin'ny alalan'ny hira, mba hitoerantsika tokoa eo ambany fitarian'ny fanan'Andriamanitra ka ahatsiarovantsika fa olom-bohosotr'Andriamanitra isika, olona sandratr'Andriamanitra isika, ary izany manosika atsika hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira sy ny talenta izay nomen'Andriamanitra atsika. Ny olona tarian'ny fanahin'Andriamanitra dia hitoeran'ny tenin'Andriamanitra sady ampiteneniny fanahin Jehova. Davida eto ry havako malala amin'ny 7 tapany voalohany dia milaza manao hoe Andriamanitra ny Israely manao hoe eny, ny vatolampin'ny Israely miteny amiko hoe indro ny mpanapaka ny olona, marina izy sady manapaka amin'ny fahatahoran'Andriamanitra, ary izany dia toy ny fahazavana amin'ny maraina. Noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatin'ny Davida, tsy afaka ao ambavany, noho ny amin'ny fanahin'Andriamanitra izay miasa mahery ao anatiny, dia izany no manosika azy hideran'Andriamanitra, kanefa koa hiteny mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Azo raisintsika amin'ny fomba tsotra dia tsotra izany ry havako, fa ny olona hitoeran'ny fanan'Andriamanitra dia Andriamanitra no ao anatiny, ary mandrakariva dia tenin'Andriamanitra, teny mamelombelona ny fanahy, teny feno fahendrena, teny mampahery no avoaka ny vavany. Ary dia isika izay miaina mandrakariva ihany koa amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia ho ampiteneny ny fanahin'Andriamanitra ka hitondra aina ho an'ny manodidina antsika ny teny izay avoaka ny vavantsika. Mampahery antsika izany tenin'Andriamanitra izany ry havako, mba hanaovantsika zava-dehibe mandrakariva ny famakiana, ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra, ka ny tenin'Andriamanitra no hameno ny fotsika, ny tenin'Andriamanitra no hameno ny saitsika, ary efa ny tenin'Andriamanitra no mamolavola sy manefy ny toetsaitsika izay avoaka ny vavantsika. Dia teny mamy, loharanomamy, tenin'Andriamanitra mitondra fifaliana, mitondra aina mandrakariva ho an'ny manodidina antsika. Eto dia mitodika manokana ho amin'izay mpanapaka sy manam-pahefana ny tenin'Andriamanitra, ka ny mpanapaka sy ny manam-pahefana izay tarihiny fanan'Andriamanitra dia ambaran'i Davida ihany koa amin'ity tononkira ity hoe olo-marina sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Izany hoe tsy tenenina fotsiny io hoe zaho olo-marina, zaho dia hitondra sy hanapaka amin'ny fahamarinana, fa tena miaina tanteraka sy milona tanteraka ao ambany fitarian'ny fanahy masin'Andriamanitra ny manam-pahefana sy izay rehetra mpitondra eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena, eo anivon'izao tontolo izao, fa rehefa tena miaina eo ambany fitarian'ny fanahy masin'Andriamanitra tokoa dia hantsaka ao amin'ireny mpitondra sy mpanapaka ireny ny fahamarinana sy ny tahotra an'Andriamanitra. Ao anatin'ny vanim-potoana fiainana sy fiandrasana ny filatsahan'ny fanahy masina sika izao ry havana, adiditsika kristianina, adidy ny fiangonana, ny mivavaka mandrakariva ho an'ny mpitondra sy izay rehetra manam-pahefana, mba hiasan'ny fanahy masin'Andriamanitra, hiaina amin'ny fahamarinana, hiaina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, mba izany no hanapahany sy hitondrany eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena ary izao tontolo izao. Farany amin'iny tapany voalohany iny ry havako, ny olona tarihin'ny fanan'Andriamanitra dia olona mitondra fahazavana ho an'ny manodidina azy. Izay ilay ambarany amin'ny 4 eo, ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro. Ny olona hitoeran'ny fanan'Andriamanitra manaiky sy makatoa ny fitarian'ny fanahy masina dia fanasina sy fahazavana eo anivon'ny mpiarabelona aminy.
fanasina mitondra hery, fahazavana mitondra famira-piratana ho an'ny fiarahamonina manontolo. Izany ny toerany andrasan'Andriamanitra hitoerantsika kristianina tsiraray avy, hijorono ny fiangonana tokoa noho ny herin'ny fanahy masina dia ho fanasina sy fahazavana eo anivon'izao tontolo izao tokoa isika kristianina sy ny fiangonana manontolo. Faharoa ry havako, raha tsy izay ny toerana misy atsika dia asehony ity perikopandroany ity kosa indray ny olona ratsy fanahy tsy mba manana ny fanahin'Andriamanitra. Hoy izy eo amin'ny 9:1, fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana, fa tsy azo raisy ny tanana izy, ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra vy sy zarandefina, ary odorana amin'ny afo avokoa izay hitoerany ireny. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, mampieritreritra fatratra izany tenin'Andriamanitra izany, fa rehefa tsy ao amin'ny olona tokoa ny fanahin'Andriamanitra dia tahaka ny tsilo, manindrina, mandratra ary mamono, mitondra ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ary izany no ambaran'ny soratra masina, fa ny tsara fanahy dia ho any amin'ny famonjena, ny ratsy fanahy kosa dia ho any amin'ny fahaverezana, helo mirehetra afo any amin'ny fijaliana mandrakizay. Eto Davida dia maneho miariary, izany hoe faharatsian'ny olona, tsy manaiky ho tarihiny fanahin'Andriamanitra izany, tena ho amin'ny faharatsiana, tsy mahavery ny tenany fotsiny ihany, fa tena mitondra fangirifiriana, mitondra ratra ho an'ny manodidina azy. Tandremo fa ny ratsy fanahy dia tahaka ny tsilo, tsy azo raisy tanana, sary anohatra ny tsilo moa ny asehony hoe io le tsilo tsisy afaka andray tanana azy, fa mandratra dia mitazona zarandefina, na hoe farango ny andraisana azy, fa tsy azo kasihana velively ary atsipy any anaty afo. Toa mampahatsiaro izany ry havana ny amin'ity areti-mandoza izay tsy hitan'ny masontsika ity, tsy azo kasikasihana mihitsy ary tsy hitan'ny maso anefa fa dia raisy tsara ny fepetra, apetrao ny gantanana, apetrao ny arovava, apetrao ny zelona, fa raha mikasika tena any amin'ny fahafatesana. Zany ny asan'ny Satana, zany ny fanahy ratsy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, izay iritsika tsy akasika atsika ka hitondra atsika amin'ny fahafatesana mandrakizay. Mazava loatra ry havako malala ny ambaran'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Galatianina 5, ny 7:20 ka hatramin'ny 2:20, izay manimaritra ny olona tsy mba manaiky ho tarihiny fanahin'Andriamanitra. Paoly apôstôly eto dia milaza mazava fa ny olona izay tsy mba manana ny fanahin'Andriamanitra, tsy mankatoa ny fitarihiny fanahy masina, dia faritany mazava hoe olony nofo. Hoy ny Galatianina 5:7 ka hatramin'ny 2:20, fa miariary ny asa nofo dia izao: fijangajangana, fahaltona, fijejojejoana, fanompoatsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Ary ny toy izany izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahinyko, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, tsy hoe mitondra ratra eo anivon'ny fiainantsika sy ny fiarahamonina, ny faharatsiana, tsy andehanana amin'ny ara-panahy, tsy ankatoavana ny fanahy masina, tsy hoe mitondra ratra fotsiny eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiainana eto an-tany, fa tsy andovana indrindra koa, tsy andovana ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay. Tsy ho amin'izany anie isika kristianina, tsy ho amin'izany anie ny fiangonana, fa izao fotoana fiomanantsika amin'ny Pentekosty izao dia tena andiniantsika tena
andraisantsika ny fanahy ka hatonga antsika olom-boositr'Andriamanitra, asandratr'Andriamanitra olona afaka hitoeran'ny tenin'Andriamanitra ary dery asakalaza an'Andriamanitra hanambara mandrakariva izany tenin'Andriamanitra izany. Alady ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara anio ry havako, atserovana indrindra fa izay maha-protestanta ny protestanta dia ny fanaovana ho zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra raisina avy amin'ny fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra irery na ny soratra masina irery ihany no ijoroany maha-protestanta atsika, ary ny fahasoavan'Andriamanitra izay omena atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ho asandratsika tsara izany maha-protestanta izany, ka hiainantsika sy velomantsika isan'andro san'andro amin'ny tenin'Andriamanitra, andraisantsika ny fanavoazan'ny fanahy masina ka hatserovantsika ny fahasoavan-dehibe amin'izay ametrahan'Andriamanitra atsika olom-boositra, olom-boasandratra, olo-marina sy manapaka mitahotra an'Andriamanitra, olona mitondra fahazavana ho an'ny manodidina atsika. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fampahirezan'ny fanahy masina. Amen. Ivavaka isika ry havana. Falo misaotranao izay ry Tompo Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay mampiarihary aminay fa nasandratrao tokoa izay ho zanakao. Nasandratrao izay satria efa nomena anay ny fanainao masina ho mpitari-dalana, ho mpananatra, mpanoro izay lalana tokony aleha. Misaotranao izay fa mahatsiaro ankehitriny fa feno fitiavana anay ianao. Koa indreto izay manatona anao Tompo manaiky ny andeha araka ny fanahy tahaka ny zanaka malala, satria efa nomenao anay izany fahefana izany. Koa indreto izay manambara eo anatrehanao Andriamanitra ankala ny asan'ny nofo fa ho tia ny asan'ny fanahy kosa, ka ho fanasina sy fahazavana eo amin'ny toerana rehetra izay ametrahanao anay. Misaotra Tompo fa fantatray fa ekenao zany fanapahan-kevitra izany. Koa ny fanainao masina izay efa tia anatinay ny anome hery anay ahatanterahana izany. Safidy tsara
entina eo anatrehanao izany. Ankehitriny izay dia mangataka aminao ho an'ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara, izay hivondronan'ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara sy ny fiangonana Loteranina eto Madagasikara. Ianao Tompo, ampiombona anay ho amin'ny fankalazananao, amin'ny fampandrosoana ny filazantsara eto amin'ity nosinay ity, ka amarino aminay fa zanakao tokoa ny fiangonana rotonta, mahay miombona, mahay mifankaty, mahay miara-miasa amin'ny zavatra rehetra. Amasino izany fiombonana masina izany Andriamanitro, ary tehirizo ao aminao aharitra mahandra-pahatongan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra indray. Ampiomany amin'ny fiangonanao Tompo, hiatrika ny Pentekosta izay fotoan-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, satria izany no hanamariana sy ahatsiarovana. Fifanomenao anay tokoa ny fanomezana tsara indrindra dia ny fanahinao Andriamanitra izay mitoetra ty anatinay. Mahatsiaro izay Andriamanitro fa malemy eo anatrehan'ny zava-misy. Mahatsiaro izay fa tsy matohatra ny fakapanahy, tsy matohatra ny arety mandringana, koa mitalao aminao izay Tompo. Arovy ny tsiraray avy mba tsy ho azony ireny arety mandringana samihafa ireny, indrindra fa izay eto amin'ity firenena ity. Ianao hiaro ny Malagasy amin'izao arety mandringana maro amin'ny isan-karazany miseho etsy sy eroa. Tompo, fantatray fa raha tsy ianao no miaro anay, raha tsy ny fitahinao dia efa tsy toy izao izahay, koa miandrandra trany an-trany izany fiarovanao izany, nisy ambatan'olona, nisy atokantrano, indrindra fa ho anay rehetra mino sy manatenanao. Jereo nisy atokantrano Andriamanitro amin'ny fiombonan'izy ireo ao an-tranao, aneo tokoa fa zanakao anie, ary ampiariary fa manana ny teninao ao anatiny ny tsiraray avy. Akinina fenao aminao koa ny fiangonana rehetra izay mianso ny anaranao amin'ny famonjena, dia hainao hitay azy ireny. Ho an'ireo fiangonana izay efa misokatra ankehitriny, dia ianao Andriamanitro ampitoetra izany mba ahafahan'ireo mpanomponao, ahafahan'ny vahoakanao manantona anao aty an-tranonao, koa ampitoera ny finoana izahay, ampitombo ny finoanay, ampitombo ny fanantenanay mba tsy ho levina mpandehanana. Andeha izay ankehitriny Andriamanitro, hamakivaky ity herinandro vaovao ity indray, lay fanay ny faherezana ny omba anay, na amin'inona na amin'inona, hijoro tahaka ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao. Dia mino izay Tompo fa ianao mihaino ny vavakay, ianao mamaly ny vavakay, koa aminay rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana ianao anasitrana. Ho an'ny havanay rehetra ao anatin'ny fahoriana ianao ampionona, ary ho an'ireo izay rehetra ao anatin'ny fahaferezan-kevitra ianao an'olo-tsaina. Vavaka manokana izay ho an'ny mpitsabo rehetra, ianao anie Tompo, hiaro azy ireny amin'ny asa ataony. Vavaka izay ho an'ny mpitandro filaminana, mba atahotra anao ampanantanterahana ny asany, ary indrindra vavaka izay ho an'ny mpitondra anay, mba ho mpitondra matahotra anao Andriamanitra tokoa. Hiala amin'ny ratsy fanaony ka hibebaka aminao, hitodika aminao Andriamanitra, ary hitondra n'ity firenena ity ho amin'ny fampandrosoana marina araka ny sitraponao. Dia mahatsiaro izay ireo havanay ny ampitan-dranomasina Tompo, ao anatin'ny fitaintainana, ao anatin'ny fisarahana amin'ny ankonana ty Antananarivo sy Madagasikara, ianao ampahery azy ireny hatrany hatrany, ary ampitoetra azy amin'ny fanantenana fa hisy farany izao rehetra izao, ary tsy maintsy iona amin'ny fifaliana amin'ireo havany sy fianakaviana izy ireo. Misaotra Tompo, satria fantatray fa ianao mihaino anay hatrany hatrany. Ny vavakay dia ampiomboninay amin'ilay fanampianarin'i Jesosy Kristy anay manao hoe: rainay ao izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Mioanay nio ny anona saza aonay, ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Eroso amin'ny akatoko ny fandraisana fanomanam-panahy ho an'ny mpandray ny fanasan'ny tompo isika ry havana. Vitsy ihany isika mpandray ny fanasan'ny tompo no tonga eto am-piangonana no ny fetrisa tsy maintsy ajaina. Maro isika ny mpandray ny fanasan'ny tompo any tokantrano any ka dia asaina mpitiavana hanaraka ny fotoana zao akatoko ny fandraisana izao amin'ny tambazotra na ny FB zany na ny YouTube. Dia manomboka izao ihany koa ny fanomanam-panahy toy ny mahazatra ny alahady mialohan'ny fandraisana fa mandritra ny herinandro dia tena mandiny tena manomana ny fanahintsika isika mpandray ny fanasan'ny tompo hiatrika ny fandraisana amin'ny heriny anio, fandraisana ny fanasan'ny tompo ihany koa amin'ny tapabolana anio. Ndia ry havako ataontsika ny hira fa 700 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. Hira fa 700 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. Hivavaka isika. Misaotra anao zahay Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina no ny amin'ny fikasanao hanolotra ho anay mpandray ny fanasan'ny tompo ny fahasoavan-dehibe amin'ny fiombonana amin'ny tena sy ny ranao amin'ny alahady ho avy zao sy amin'ny alahady fa-7 ny volana Jona ihany koa. Indreto ary izahay mpanomponao mpandray ny fanasan'ny tompo novidinao lafo tamin'ny ranao ry Kristio, mandinika ny tenanay, manomana ny fiainanay ho amin'izany fahasoavan-dehibe, hinana amin'ny fihinam-panahy, hisotro amin'ny fisotro-panahy izany. Omeo anay tompo ny fo mahay manetry tena, handiny tena lalina tokoa, ary andray amin'ny fahavononana, amin'ny fanahy mendrika ny tena sy ny ran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy maty ny solo eloko anay teo ambony hazo fijaliana no hanononanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hitarihana antsika mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra ho amin'ny fandinihan-tena sy ny fiomanam-panahy dia ny Korinthianina 2:17 ka ny 5 ihany. Korinthianina 2:17 ny 5. Vakina amin'ny anaran'ny tompo. Dinio ny tenanareo
na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia, izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona nolavina ianareo. Amen. Re mpandray ny fanasan'ny tompo avana, tsy hanao toriteny lava aho, fa tena fitarihana ny saina maneritreritra antsika amin'ny mahampandray ny fanasan'ny tompo eo anatrehan'izao tenin'Andriamanitra izao, mba hiomananao fatratra amin'ny fanasana lehibe sady masina atolotra Kristy anao amin'ny heriny anio sy amin'ny tapabolana anio. Miantso anao mpandray ny fanasan'ny tompo izao tenin'Andriamanitra izao hoe dinio ny tenanao. Voalohany, mitoetra amin'ny finoana ve ianao sa tsy? Efa voalazako ombien'ombieny ry havana fa ity fihiboana ity fisokafana amin'ny ampahan'ny fiangonana ity, ka tsy misy afaka makaty am-piangonana raha tsy olona 50 na 100 farafahabetsany, dia tena fizahan-toetra ny finoantsika, hoe atraizany finoantsika eo anatrehan'izao toe-java misy sarotra lalovan'ny firenena sy izao tontolo izao miseho ankehitriny izao, amin'izao tena fahaterena mahazo ny fiangonana izao, atraizany finoantsika. Dinio na mitoetra amin'ny finoana isika na tsy. Faharoa ry havako, mahafinaritra be ary mahafaly ity tenin'Andriamanitra eo amin'ny toyanyity hoe moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Kristy, raha tsy olona nolavina ianareo. Izaho toetra tsara ny tenanareo, fantaro fa ao anatinareo anie Kristy, mbola tsy nolavina ianareo, mbola tsy nandahanareo Kristy. Ao anatinareo Kristy, ka izany no ampijoro sy ampahery ny finoantsika mpandray ny fanasan'ny tompo. Ka raha somary nanadinodino an'Andriamanitra, raha somary tokivikivy sy ketraketraka andray ny tena sy ny ran'ny Kristy, mandiny tena ry mpandray ny fanasan'ny tompo avana fa mbola vonina andray atsika, tsy mbola nandahantsika Kristy. Dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Izaho toetra ny tenanareo, mo tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Kristy, raha tsy olona nolavina ianareo. Hivavaka isika. Indreto tokoa zahay mpanomponao ry Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitra io, mpandray ny fanasan'ny tompo, izay mbola tsy nisy nolavinao akory, ary mbola miantso sy manasa anay ianao handray ny tena sy ny ranao. Mahatsiaro anefa izay tompo, fa toa manadino anao. Mahatsiaro zahay fa nanao izay tsy mendrika sy izay ratsy teo anatrehanao. Mifona aminao izay Jesosy malalo, miverina aminao zahay, raiso zahay fa te hiompi-piainana aminao handray ny tena sy ny ranao masina. Matoky ny fitiavanao izay Jesosy, ary manomboka amin'ity anio ity, amin'izao herinandro izao, dia tena handiny tena fatratra tokoa zahay, hiaiky keloka, hiaiky fahotana, hiala amin'ny fomba tsy mety ny fanao ratsy izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia raiso ampitiavana izay Jesosy, fa te hiara-miombona, te hiara-dalana, te hiara-miaina aminao isanandro sanandro. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Tompo tianay, izay omem-boninahitra sy laza mandrakizay no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ry mpandray ny fanasan'ny tompo avana, rehefa vitanao ny fandinihan-tena, vitanao ny fiomanana, manasa anao ampitiavana Jesosy Kristy handray ny tena sy ny rany, iompi-piainana aminy, hitoeranao mandrakariva eo ambany fahasoavan'Andriamanitra
dia ho azy niny voninahitra ho aminao ny fiadanany tompo. Amen. Tsy misy raha manokana izay hodiniana moa ry havana amin'izao fahamehana izao fa efa voalaza tamin'ny raharam-piangonana teo ihany ny raha rasy ny fandaminana samihafa eto anivo ny fiangonantsika. Kanefa na izany na tsy izany dia misy hafatra kely ihany avy amin'ny biraon'ny fiangonana izay ampitahina amintsika mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra eto anivo ny FJKM Tranovato Faravohitra. Tsy mbola misy mipetraka amin'ny tena izy moa ny rafitra samihafa hoe fivoriana manokany mpihevitra raha, fa dia ny birao-mpiangonana miampy izay dekona vitsivitsy tafahoana no manao izay hampandeha hatrany na raharam-piangonana. Ka misy izao fandaminana izao ry havako iarahantsika malala fa tena ao anatin'ny fahaterena sy ny fahasarotana avokoa izao ny sehatra rehetra, ary sika fiangonana ihany koa dia mahatsiaro fahasairanana eo amin'ny zavatra maro samihafa, kanefa dia miaina hatrany ny fanompoavahana isan-kalahady isika. Mahakasika indrindra ny adidy eo anivon'ny foibe FJKM sy ny synodam-paharitany no ampitaina kely amintsika rehefa nivory ny birao-mpiangonana sy ny diakona vitsivitsy. Noho ny asa lehibe izay nataontsika teo am-piandohany ity taona 2024 ity ry havana ho antsika FJKM Tranovato Faravohitra ireo asa maro samihafa, ary indrindra izay tena lehibe amin'izany isaorana antsika mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra, isaorana ny birao, ny komity, isaorana ny lola sy dekona rehetra, dia ny fanavaozana tanteraka, ny akany, fonena ny mpitandrina, ny anakavy. Tena vita tsara sy mahafinaritra izy ao, ka betsaka ny fandanitsika tamin'iny fiandohan'ny taona 2024 dia teo anatrehan'izay mbola hapahany ihany no vita ny adidy kitapo iombonantsika eo anivon'ny synodam-paharitany sy ny foibe FJKM. Ka dia manentana antsika mpandray ny fanasan'ny tompo mba hiezaka hanatanteraka ny finoana sy asa eo ihany koa ny kitapo iombonantsika hanatanterahantsika izany asa iombonana izany ry havana malala. Misy moa ny tonga aty am-piangonana dia misy mandray foana ny adidy masina, misy ny tsy tonga aty am-piangonana dia misy hatrany ireo laharana amin'ny hery-telomone na amin'ny vola ahafahantsika manatanteraka izany. Dia mirary ny fahasoavan'ny tompo ho antsika ry havana malala, ary manasa antsika mpitiavana handray ny fanasan'ny tompo amin'ny heriny anio amin'ny tapabolana anio. Ndeha ary amarana ny fotoana isika ry havako malala, ny hera 576 andiny ny voalohany mialohan'ny tsodrano, ny andiny ny faefatra aorian'ny tsodrano. Aoka hiara-mitsangana isika. Tanteraka aminareo aneny tsodrano izay tononina amin'ny anaran'ny tompo. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina anareo samy tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo, arovana ny ainareo, arovana ny tenanareo, ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho azy aneny voninahitra ho aminareo ny fiadanana. Amen. Amen.
mipetraka mivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra ioreriany eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.